araka izany dia ao anatin'ny fanomanana ny fanadinana ara-panjakana ary ihany koa ny famaranana ny taom-pianarana ao anatin'ny taom-pianarana maro izay miseho eto amin'ny firenena ny sekoly-panjakana samihafa na ihany koa ny tsy miankana maro ny lanonana samihafa izay entina anamariana izany toy ity nitranga teny amin'ny Fjkm Ambatonakanga ity tamin'ny andro ny omaly. Sekoly maro no nametraka ampelantanan'Andriamanitra ny taom-pianarana diavina ary koa mitrotro am-bavaka ny fahavitan'izany ho an'ireo hanala fanadinam-panjakana indrindra. Mpianatra anjatony avy amin'ny sekoly tsy miankina iray eto andrenivohitra no nanatanteraka izany omaly atao amin'ny Fjkm Ambatonakanga no tarihin'ireo mpitantana. Ny zavatra atao eto Ambatonakanga izany dia favaka ho an'ny zaza hanala fanadinam-panjakana sy izay mankatra amin'ny kilasy famaranana. Tsy maintsy am-bavaka foana izany ny zavatra rehetra atao dia mivavaka ho an'ny ankizy. Misy 5 izany lycée privé Metso izao dia izy 5 lycée izay no mitambatra dia izay no angata am-bavaka eto. Etsika fanao sekoly isan-taona ny mitrotro am-bavaka ireo mpanala fanadinana toy izao ary entina ihany koa isaoran'Andriamanitra no fahavitany taom-pianarana soamantsara. Ny fantoka tanteraka tamin'ny fotoam-pivavahana tokoa ireo mpianatra satria dia tsy moramora izany ana fanadinana izany ary tsy vitan'ny teny irery ka mila ny herin'Andriamanitra. Eny ary tompolay sy tompoko vavy dia izay zany no anakatonantsika ny fampahalalam-baovao tamin'ity takarivan'ny asabotsy ity dia isaorana feno ianao tsy nisaraka tamin'ny fahitalavitra matv tao anatin'izay fotoana ny fampahalalam-baovao izay ary tsy isaraka amin'ny fahitalavitra matv ihany koa ao anatin'ireo toy ny fandarana samihafa natao hanomezana fahafampo atsika ampijery ny tokantrano any mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko.